Fjkm Isotry Fitiavana Alahady.
Comme ici, l'éducation faciale comme la lycée, l'individuation, la cuisine, l'attention, à la justice, qui est la Hafatra, qui a la sélection à Ialàna, qui n'a pas de communication, par les cas d'idéalisme, pas de changement. Amen. A ver, se acompanha e fez a igreja pela sua saré e seu alaxé e seu caminho. A tarinha será descacia e falação e seu saré e o alaxé. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no marina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ilay fanafito eo alohan'ny seza fiandrianany. Amen. Dia mbola faly miarahaba anareo indray ry havana nahatratra ity andro voalohany amin'ny alahady herinandro ity izay iombonantsika mampanahy impanjinantsika an'i Jesosy Kristy amin'izao alahady fa 2
2 volana Desambra 2020 alahady 7 ny ady vento andioriavana ary alahady ny sampana sekolo alahady manerana ny sahana Fjkm ka hitondra ambavaka azy ireo sika ao anatin'izao Fanompoam-pivavahana izao. Ny lohahevitra amintsika amin'ity volana ity dia ny hoe antompo ny fanjakana. Antompo ny fanjakana. Ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra andeha hitsangana isika hamaky ny salamo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka eo amin'ny sezany kerubim izy, aoka iororo ny tany. Lehibe anzy io ny Jehovah, ary avy ambony firenena rehetra izy. Aoka hiderany anaranao lehibe sy matahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tiandrariny, ampitoerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandratra ny Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo amin'ny fitoerany tongony, fa masina izy. Amen. Io mbavaka sika riavako. Ny firenena rehetra, ny zavaboary rehetra, izahay tsirairay avy izao, izay asan'ny tananao Andriamanitra ao dia misaotra anao, manolotra ny dera ho anao, ianao ilay mpanjaka anay, fa Andriamanitra tompo ny fanjakana tokoa ianao.
indreto izahay manandratra avo ny anaranao fa mpanjaka manana ny fiandriananao ianao Andriamanitra ary tompo ny fahefana sy ny fanapahana rehetra. Misaotra Tompo fa ny fitiavanao no nahatoy izao anay, izay ianao mitantana anay, ianao nivimbina anay ary ianao niaro anay sy namonjy anay tamin'ny lalana nanomezanao anay an Jesosy Kristy izay sakaizany zaza rehetra. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izao izay iombona anay eto anatrehanao amin'ity alahady ny sampana sekoly alahady ity, ka hitondranay ambavaka azy ireo ao anatin'izao fampoam-pivavahana izao. Koa dia mitarifeno anay Tompo malalo amin'ny lalan'ny fanainao masina mba azahoanay teny mamy avy aminao, ary indrindra azahoanay teny pasoavana izay atolotrao ho anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Ivavakisika ry Jesosy be fitio, Jesosy mpanjaka anay ianao. Iaino anao izay ankehitriny fa hiteny aminay indray ianao Jesosy, koa dia ampitoero aminay ny fahendrenao Jesosy mba hahaizanay mandray ny teny soa avy aminao. Amen. Ny filazantsara araky ny lioka toko 720 ny 220. Lioka toko 720 ny 220 rakizy tanora no angalantsika ny Hafatra indray amin'izao maraina izao. Rehefa niarana hitsika dia hiara maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Amen. Nisy mpanjaka raizay rakizy tanora isaky ny akaiky ny fety Krismasy. Ny zavatra ataon'ity mpanjaka ray ity ao amin'ny firenena izay hoentiny dia mizara vola ho an'ny olona tsirairay. Isaky ny akaiky ny fety Krismasy dia mizara vola ho an'ny olona tsirairay izy, ary omeny avokoa na olona mpanan-karena, na olona atontonony, na olona tena tsy manana. Ary vola izay omeny an'ireo sarangan'olona samy hafa ireo dia mitovy avokoa. Tonga amin'ny fotoana akaiky Krismasy ary rakizy tanora ny teto amin'ity firenena no entin'ity mpanjaka ray ity, dia lahatra ny olona dia hozaraina ilay vola satria efa akaiky ny Krismasy. Rehefa nilahatra ny olona dia nisesy samy nahazo daholo. Fa nisy raha matoby be anankiray izay rakizy tanora. Rehefa tonga teo amin'ny torony dia nomeny ny mpanjaka anazy ilay vola. Dia hozy izy mantsy an'ilay mpanjaka, ory mpanjaka, dia hozy izy ilay mpanjaka hoe ahoana izay raha matoa? Dia sady tsy niahotra mihitsy izy niteny an'ilay mpanjaka hoe mpanjaka, mba mahavitinina moa ty vola izay omena ao anay ity. Teo rakizy ilay mpanjaka dia gaga hoe ahoana koa ary izany toetra an'ilay raha matoto izany. Dia nantany ilay mpanjaka, ahoana tsara? Avereny kely eo ilay zavatra nitenenao teo. Dia mbola niteny any ilay raha matoa, mpanjaka, mahavitinina moa ty zavatra omena ao anay ity. Dia mbola nampiny any hoe mofy tsy ny tombontsoanao ihany ny tetavinao amin'ity fihetsika izay ataonao anay ity. Kivy tanteraka rakizy tanora ilay mpanjaka. Kivy ilay mpanjaka satria
tena tamin'ny fony tanteraka no nanomezany fanomezana ho an'ny olona rehetra. Kanefa ny olona sasany dia mieritreritra izany ho tombontsoa an'ilay mpanjaka, nefa tena tamin'ny fitiavany tanteraka. Teo rankizy tanora dia nanapa-kevitra ny mpanjaka, naniraka izy naka indray an'ilay vola izay nomeny an'ity ramatoa be ity satria tsy nahy nankasitraka izy. Dia gaga ilay ramatoa hoe nalaina ilay vola sady nangasiasy izy. Dia hoy izy ilay tenin'Andriamanitra teo hoe izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia tsy manana aza dia alaina aminy indray. Ny hafatra ao antsika rankizy tanora dia izao: nomeny Jesosy fanomezana isika. Ny fanomezana lehibe izay nomeny Jesosy antsika aloha voalohany dia ny ainy namonjena atsika. Ny zavatra tediavin'i Jesosy dia izao: ny ankasitra atsika izany fanomezana tsara nomeny antsika izany. Fa amin'ity androany ity isika dia andray loka sekoly alahady ihany koa izay tena fanomezana omeny Jesosy atsika. Dia na kely na betsaka ny eo dia ny takiany Jesosy atsika dia ny ankasitra atsika an'izay zavatra omeny Jesosy ihany koa. Andenga rankizy tanora averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ao amin'ny Lioka 7:20 ny andininy 9:20. Lioka 7:20 ny andininy 9:20. Miara-mamaky izany mafy sika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ivavaka isika. Jesosy, misaotra anao izahay fa miteny aminay ianao. Misaotra fa nampianarinao izahay Jesosy hankasitraka. Indrindra hankasitraka anao Jesosy amin'izao fahatongavanao aminay izao indray. Dia misaotra Jesosy. Amen. Mbola hiaraka ivavaka isika tompo. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izahay satria tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana hamakina ny soratra masina sy andrenesana indray ny hafatra avy aminao. Fa na masino miasamana kely ianao ho an'ny mpamaky ny teny sy ho an'ny mpanomponao izay tory ny hafatrao. Ary tahia koa ny vahoakanao mba hifantoka tsara amin'izany fianonany teninao izany. Tompo, ianao hanokatra ny fonay mba hahendray tsara ny hafatra tiana ho lazaina aminay, ka dia maka lalina sy orom-paka ty anatinay ny teninao ary ho vatsy ho an'ny fanahinay indray. Dia hampanginy Tompo izay feo rehetra tsy avy aminao mety anelingelina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Iara-maky sy hain'ny soratra masina isika. Fanekena taloha bokin'ny Daniela. Daniela 7, andininy 13 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy, dia napanakikeny teo anatrehany. Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy, mba hanompoany ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy mihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakana tsy ho rava.
izao Daniela nalahelo tampanay ary ny fahitan'ny lohako na raiky tahotray dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay nitsangana teo aloha ka nanontany azy ny fody izany rehetra izany dia nambarany tamiko ka nampahafantariny ahy ny hevitsy ny zavatra. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana avy amin'ny tany. Nefa ny olo-masiny avo indrindra no hahazo ny fanjakana ary hanana ny fandrakana mandrakizay alao valo. Dia naniry alala izay fototra marina ny amin'ny fahaefatra ao. Dia ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahasiravina indrindra izay nanana ny vy sy hovarana sady ny hinana sy nanotaota ary ny sisa tsy lany dia nososen'ny tongony. Ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotra koa nisy telopotraka teo anoloany dia ilay tandroka nanana maso sy vava izay niteny zavatra meopampana ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany. Mbola nijery ihany aho ary izany tandroka izany nanotony olo-masina ka naharesy azy ambara-piavin'ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masiny avo indrindra ary tonga ny fotoana nazahoan'ny olo-masina ny fanjakana. Izao no nolazainy ilay fahaefatra amin'ny biby dia fanjakana fahaefatra ety ambonin'ny tany izay hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary hanososy sy hanorotoro azy. Ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'ny fanjakana izany ary isy iray koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka telo. Ary teny anohitra ny avo indrindra izy ka hampahoriny olo-masiny avo indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanany ireo ambara-patapitry ny fihetsandro iray sy ny fihetsandro roa ary ny atsasaky ny fihetsandro fa hipetsaka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sosombana hatsamin'ny farany izy. Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hanoho azy. Hatsamin'izao no faran'izany zavatra izany. Ny amiko izao Daniela dia raiky tahotra indrindra ny eritseritro ka ny varoarika ny tareko nefa no tehiriziko tanto apoko izany zavatra izany. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko 7:20 andiny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko 1:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola niaino izany ny olona dia nandroso ny teny any Jesosy ka nanao fanoharana satria efa akaiky any Jerosalema izy ka nataony olona fa hisefaingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy, nisy andrian-dahy anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka dia hiverina. Dia niantso folona tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe, mandratoa mandra-piaviko. Fa ny vahoaka nankahala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe, tsy manaiky anjakan'iny lehilahy iny izahay. Ary noho ny tafaverina izy rehefa nandray fahefana hanjaka dia nasainy nantsonankeho aminy izy amin'ny mpanompony men'ny vola izany mahita an'izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe, Tompoko, ny farantsanao iray efa nahazahoana tompony farantsafolo. Ary hoy izy taminy, tsara izany ry mpanompo tsara, satria na toko tamin'ny kely indrindra ianao dia manapatana na folo. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe, Tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5. Ary koa izy tamin'io, manapatana na 5 koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, Tompoko, indriny farantsanao izay nitehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao ao satria olona mila voatsiara ianao
ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao. Ary ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izao dia olona mila voatiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko. Koa nahoana tsy napetraka ao tamin'ny mpanina vola ny volako, ka rehefa tonga ao dia ho nandray ny ay mbanjanana. Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany: alao ny farantseny aminy ka meo ilay manana farantsa-folo. Fa hoy ireo taminy: tompoko, efa manana farantsa-folo izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omeny, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky anjakako ireo dia ento aty ka avy no eto anatrehako. Ary rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho any Jerosalema. Ary ny anjely fahafito nitsoaka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Ary ny olona 420 izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana eo anatrehan'Andriamanitra dia niankoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: misaotra anao zahay Tompo, Andriamanitra tsy to, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ary tesitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-potiany mpamina ny mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Ary novohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny, ary nisy elatra sy feo sy kotrokorana sy horohorontany ary avandra vaventy. Amen. Mamangy atsika amin'ny anaran'ny tompondray ry havana amin'izao advento faharoa atao anatin'ny taona 2024 izao. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Filazantsara araka ny lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tantara mifanohy amin'ny nanasitranan'i Jesoa ilay jamba tao Jeriko sy ny antranony tao amin'ny Zakaiosy ity fanoharana ity. Ho famalina ny tao an'eritreritry ny olona ny arabelona taminy amin'izay isehoany ny fanjakan'Andriamanitra andrandraina tsy ho ela hiakatra ao Jerosalema ny tompo.
ny fampianaran'i Jesosy dia manao hoe tsy mbola ny fotoana hiakaranao Jerosalema no anehoany ny fanjakana fa mbola isy ny isehoany amin'ny voninahitra ary iverenany aka ny fahefana. Ny fanoharana no entiny manambara ny amin'izany lay andrianda anankiray nandeha nankany tany lavitra mba handray fahefananjaka te hiverina. Lay andrianda dia i Jesosy. Ny tany lavitra mbola andehanany dia ny lanitra izay milaza fiamboniana, voninahitra, laza ary fahefana. Ny fanambarana hoe mbola hiverina dia ilay fiaviany fanindroany hitsara ka anavaka ny vary amin'ny tsiparivary. Fa rehefa nanohy ny fanoharany Jesosy dia nambarany hoe ity andrianda dia niantso folo tamin'ny mpanompony ary nanome azy farantsa folo nandray rairay avy. Rehefa arahantsika ny tantara amin'ny fanoharana, rehefa tonga tamin'ny fiverenany ilay andrianda dia nampiantso ny tsirairay ary nanontany hoe nanahoana ny nampiasana an'ilay farantsy, nanahoana ny vokatry ny fandratoana na nirahana anareo. Ny voalohany tombo avy folo eny, ny faharoa avy dimy eny, ny fahatelo tsy nanao na inona na inona fa nandiso ny fanirahana nataon'ilay andrianda. Ny farany moa dia ny hoe tezitra lay andrianda ka nanao tamin'ilay fahatelo hoe alao ny farantsany aminy omenan'ilay voalohany. Izay rehetra manana dia omena, ny amin'izay tsy manana na dia izay ananana aza dia alaina aminy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo izany fanoharana izany no hitondrana amintsika hevitra anankitelo isaintsainantsika ny fiandrasana ny fiavian'ny mpamonjy. Ny voalohany, ho avy ny tompo ny fanjakana. Ilay mpamonjy raiso ny andraikitra omeny anao. Ny faharoa, ho avy ilay tompo ny fanjakana maneke azy ho mpanjaka. Ary ny fahatelo, ho avy ny tompo ny fanjakana mbola hanao tombanezaka ny aminao. Ho avy ny tompo ny fanjakana raiso ny andraikitrao. Ao anatin'ny soratra masina izay nivakiana tamintsika dia voamarika ny fisian'ny taremarika 10 tao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 ary eto amin'ny Lioka toko 7:20. Izao ny voasoratra eo amin'ny 7:20 dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsa 10 ka nanao taminy hoe mandranto mandra-piaviko. Mety adinidinitsika ny isa 10 satria sariny hoe 12 isan'ny apôstôly, isan'ny fokon'ny Israely. Fa ny taremarika 10 koa ry havana dia manana ny lanjany sy ny heviny ao amin'ny soratra masina. Didy 10, ny loza 10, ny virjiny 10 dimy endry ary eto dia ny farantsa 10. Fa amin'ny fiainantsika andavanandro dia milaza ny isan'ny ratsan-tanana izany, lay andraikitra. Raisina ao an-tanana ny andraikitrao. Nanome farantsa 10 ho an'ny mpanompony 10 ilay andrianda. Nanome andraikitra mandrato mandra-piaviko. Ho avy ny tompon'ny fanjakana manome andraikitra antsika izy, raiso ny andraikitrao. Mitovy ry havana ny andraikitra nomena farantsa ray avy. Mitovy ny andraikitra nomena ny iraka nampanaovina mandrato
mandra-piaviko. Raha atodika amin'ny fiainantsika kristianina dia ny hoe navela heloka isika ary asaina mamela heloka. Olona firina efa navelana heloka, navita namela heloka olona 10 ve ianao raha nandray famelan-keloka avy amin'ny tompo? Navita 5 ve? Sa nisan'ilay anankiray ny teny hoe mila voatsiary ianao ry tompon'ny fanjakana, ataoko ahoana ny amela heloka n'iny olona iny? Natolotra antsika tsiraray avy ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Olona firina efa voatoananao andray ny famonjena. Efa nisy 10 ve? Efa nisy 5 ve? Sa ianao koa ilay milaza hoe mila voatsiary ianao ry Jesosy, ampianina amonjena ho afa aza manirakiraka hitory ny famonjena. Raiso ny andraikitrao, ho avy ny tompon'ny fanjakana. Raiso ny andraikitrao, nomena andraikitra mitovy isika. Raiso ny andraikitrao, ampitombo izany, ataovy arak'izay tratranao. Nisa 10 koa dia milaza ny hoe ny be indrindra, ny rehetra, ny manontolo, ny akapobeny. Io tsisy analana, ny rantsana 10. Tena fenoy ny fanatanterahanao ny andraikitrao, aza tao ampahampahany, aza tao ny sasasasany ihany, inona ny ekena, tanterao reny. Fa hoe ity kosa karazany tena tsy fanaoko mihitsy ka tsy havitan'io a. Raha tsy fanaonao any an-trano azy, ataovy aty am-piangonana, anjara fanomponao zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho avy ny tompo ny fanjakana, raiso ny andraikitrao, mandrato mandra-piaviny. Ny faharoa, ho avy ny tompo ny fanjakana, maneke azo mpanjaka. Eo amin'ny andiny ny 720 sy 510 dia misy filazana fa ny vahoakany dia nankalaza ary nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakany lehilahy iny izahay. 510 rehefa tavavera ny mpanjaka dia nantsonana keo aminy ny mpanompony. Fa meny ilay 720 sy 510 ao amin'izao fijoroan'ilay andrian-dahy izao dia misokajy roa mazava tsara ny olona eo anatrehany, ny mpanompony sy ny vahoakany. Ny mpanompony izay nomeny andraikitra, ny vahoakany izay nampanaraka teny tsy manaiky anjakany ny lehilahy iny izahay. Ry havana malala, vahoakan'ilay mpanjaka venao sa mpanomponyilay mpanjaka? Ny vahoaka nampanaraka teny, izay tsy manaiky anjakanao. Ny mpanompo nandray ny andraikitra. Fa matetika aty amin'ny fiangonana dia misy koa ny filazana hoe vahoaka an'Andriamanitra. Fa misy koa fitenenana hoe mpanompon'Andriamanitra. Eto amin'ity soratra masina ity dia mazava, raha izao andiny soratra masina izao nijerena, hay le vahoaka an'Andriamanitra. Le mampanaraka teny izay tsy anaiky ianao a. Fa ny mpanompon'Andriamanitra dia ireo nitodiany manokana ary nandray ny andraikiny. Ho avy ny tompon'ny fanjakana, maneke azo mpanjaka. Ndrao ianao lay vahoakany mampanaraka teny hatrany an-danitra hoe zay tsy manaiky ianao ho mpanjaka. Fa mba ho mpanompony ianao, manaiky ny fanjakany efa nandray andraikitra miandry ny fiverenany, ka miomana mba ho antsony ampamohana. Ho avy ny tompon'ny fanjakana, maneke azo mpanjaka. Mba ho saintsaintsika ny hevitry ny teny hoe mpanompon'Andriamanitra
sy vahoaka an'Andriamanitra mifanatrika amin'ity soratra masina ity. Fahatelo ry havana, ho avy ny tompony fanjakana mbola hampamoahana ianao. Ny 15 hatramin'ny 20 dia milaza ny tantaran'ilay ampamoaka nireo nandray ny farantsa, ny rahana andrato ary tsy nijanona eo hoe ny rahana dia ataovy izay tianareo atao any, fa ay ilay andrian-da rehefa tavaverina tokoa ary nandray ny fanjakana dia nampiantso hoe aviary, nanahoana sy nanahoana nampiasanao ilay andraikitra, ilay farantsa. Isika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, indraindray dia miasa miasa fa tsy misaintsaina hoe izao asa sy andraikitra tanako izao mbola hiatrehako ny tompo, lay tompo ny fanjakana amin'ny fiaviany. Mpampianatra sekoly Alahady ianao, atraiza ny fiatrehetanao ny hoe indray andro any rehefa ho avy lay tompo ny fanjakana mbola adininao ny amin'ny nampianarako marina ny soratra masina. Raha ray aman-dreny anao fanekena teo amin'ny batisa ianao, nandray ny andraikitrao ampiditra ny zanantsika fiangonana vita batisa ho isan'ny mpianatra sekoly Alahady, aza tonoina fa indray andro any rehefa ho avy ny tompon'ny fanjakana dia adininy sika ray aman-dreny malalany hoe atraiza ny fanatanterahanao, ny fanekenao. Dia azo tohizana ny hoe nanao fanekena ho mpiandry ianao, nanao ny fanekena ho dekonina ianao, nanao fanekena mpitoriteny na katekista ianao, nanao fanekena ho mpiandraikitra mpanazava na tily ianao, nanao fanekena ho mpitandrina ianao. Mbola ho avy lay tompony fanjakana hanontany ianao hoe nanahoana ny vokatry ny fandratony, nanahoana ny fiainanao, ny andraikitra izay nekenao. Ho avy ry havana ny tompo Jesosy Kristy ilay tompony fanjakana, raisy ny andraikitra mandrato mandra-piaviny. Ho avy ny tompo Jesosy ilay tompony fanjakana maneke azy ho mpanjaka, aza isan'izay mampanaraka teny hoe zatsy tsy isan'ny anjakanao Jesosy. Ary raha ho avy izy tsarovy mitandrema aoka ho manina fa mbola hanadinanao ny amin'izay andraikitra nomenanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mbavaka sika riavako, misaotra anao izay tompo malala tamin'ny teny izay nampitondranao ny mpanomponao teo, nambaranao taminay indray maka tamin'ity anio ity fa raha ho avy ianao ilay tompon'ny fanjakana dia mitaona anay mba handray andraikitra, mampiomana anay ianao mba ahaizanay mandray andraikitra mandrakariva, ka hay mizara ny famonjena ihany koa ho an'ny olona rehetra, ary anao ny asanao amin'ny fonay rehetra
amin'ny herinay rehetra, indrindra amin'ny fitiavanay rehetra. Raha ho avy ianao ilay tompony fanjakana dia tarihinao izahay mba tena hanaiky anao ho mpanjaka marina tokoa, tena hijoro marina ho mpanomponao, ka mankatoa izay rehetra ambaranao sy nolazainao, mametraka amin'ny toerana ho tena mpanjaka izay manana ny fiandriananao. Raha ho avy ianao ilay tompony fanjakana, ho avy eto aminay, dia ireny andraikitra izay omenao anay ireny dia anadinanao anay indray. Tompo malalo, manoloana n'izany sitraponao izany anefa dia toa tsy mahasahiatrika ny fitsaranao izahay, toa mbola tsy vonina ihany ny fonay. Raha ho avy ianao, fa izahay reto ange Tompo, natendrena mivavaka aza dia mifanilonilika ihany indraindray. Izahay reto ane Tompo, raha omena andraikitra iray ato amin'ny asa fanompoana dia toa mieriketrika tsy sa manolo tena amin'ny asa izay omenao anay. Tompo malalo, izahay reto indrindra no tsy mahay mametraka ny toerana mahampanjaka anao, fa manao atsirambina ny asa fanompoana izay ataonay ato amin'ny fiangonanao. Mamelany eloko ay Andriamanitro, mifona aminao izahay fa tsy mendrika tokoa eto anatrehanao. Indreto izahay mitondra ny fonay feno fibebahana tanteraka, ka azoto andray andraikitra, ametraka amin'ny toerana mahampanjaka anao, ka anao ny asa fanompoananao amin'ny fonay sy amin'ny herinay rehetra, ary anao izay tena tratra ny herinay. Ka raha ho avy ianao Andriamanitra dia tsy hitsanga-menatra izahay hiatrika ny fitsaranao. Koa dia mamelany eloko ay, mamindra fo aminay Tompo malalo. Amen. Andera isika eo am-pitsanganana riavana ny teny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika ho antsika izay nibebaka marina tokoa. Izao ny lazain'i Jehovah, mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavitra azy. Izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa no mahantsoa tahaka ahy, aoka hanambara sy andahatra izany amiko izy. Ary izay nampitoeriko ny firenena fony fahakola, ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga dia aoka ambarany koa izany. Tsarovy izany ry Jakoba, dia ianao ry Israely, fa mpanomboka ianao. Noforoniko ianao ka mpanomboko, tsy ho adinoiko ianao ry Israely eo. Ambara riavana favoavelany elokareo noho ny anarany masina. Amen.
veloko ary avako dia samy manambarany finoany tokoa eo anatrehan'ny tompo. Ny fanekem-pinoana laharana fahatelo no andeha ho ataontsika. Fanekem-pinoana laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny fery. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany anaovana batisantsika ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Amen.
mivavaka sika riavako. Indreto zahay tompo ilay mpanomponao izay manaiky anao mpanjaka ary mpanomponao vonina andray andraikitra anao ny asanao amin'ny androm-piainanay rehetra. Tsapanay izao fa efa tonga tafaray marina aminao izay Andriamanitro, ary amin'izany indrindra no mbola mahatonga anay anondrika alohanay hiantso ny anaranao ary angatabavaka aminao indray. Fandrinay tokoa tompo, raha ianao no manjaka aminay tsirairay avy izao mba andehananay amin'ny fiainana tsara miaraka aminao Andriamanitra. Ao anatin'ny asa andavanandro zahay, rehefa ianao no melohanay dia ahazo fanambinana tokoa izay amin'ny ataonay rehetra. Ao anatin'ny ankonana mba hisitraka fiadanam-po sy fiadanan-tsaina avy izay tsirairay avy. Eo anatrehan'ny ady sarotra sy ny fitsapana maro samihafa tompo dia mipaherezo ny tsirairay avy ary omeo fandresena tokoa, satria dia tena enao Andriamanitra no efa mitarika anay tsirairay avy. Fandrina ihany koa ny finoanay mba ho tehirizinao ka mba azoto amin'ny fanavaozam-panompona mandraka ariva izahay. Esory aminay tompony mety fahalainana maro samihafa tsy hahavitanay ny asanao. Tsaronay manokana ny sampana sekoly Alahady manerana ny sany Fjkm, anisan'izany izao fitandremana izao ihany koa. Tena zava-dehibe ny fianarana ny teninao, fa sady mitaiza ny vatana, mitaiza ny saina, indrindra mitaiza ny ara-panahy. Kotario ny fanainao masina ny mpiandraikitra rehetra, ny mpampianatra rehetra, indrindra ireo mpianatra sekoly Alahady rehetra mba hazoto hatrany amin'ny fanomponanao, amin'ny fianarana ny teninao Andriamanitra, ka afaka mijoro vavolombelona, indrindra mampandroso ny fiangonanao Andriamanitra. Fa raha malemy tokoa tompo ny fahazotoana mianatra ny teninao dia tsisy ninona azo atao na ia amin'ny fiainam-pananay. Ankehitriny dia mivavaka izay amin'ny firenenay, ny fandrinay tokoa no hiadana sy ho finaritra ary ho sambatra tokoa eto amin'ity tany izay nametrahanao anay ity. Anao ny fanjakana tompo, anao ny firenenay ka manana fahefana ianao anavitra anay. Tompo malalo, ny azakazam-panompona izay tanterahanay eto anivon'ny fiangonanao dia arovo mandrakariva tario ny fanainao masina mba hahafahanay mitory ny filazantsaranao, mampandroso ny fiangonanao ary mitondra anao Jesosy Kristy any amin'ny isam-batan'olona. Ny mpitandrina sy ny ankonany tompo tolory ny fahasalamana, hery sy tanjaka ary omeny fanahy ny faherezana mba ahery eo ampanaovana ny asanao. Atambatray ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety antany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny izana sahaza ho anay ary melanay eloko tahaka ny melanay izay meloko taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy. Fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mbola manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana indreto fanentanana anankiroa izay hitaomana antsika. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ho avy ny sabotsy 17 Desambra izay atokantsika anatanterahana ny bazary fitiavana. Isaorana ny tompo ny fanamaly ny fanentanana tamin'ny fanolorana ny oentimanana ny amin'izany nateo anatrehan'ny komity natao amin'ny fandrarana. Ampatsivina trandry havana fa tanjona 3 no kendrentsika amin'izao bazary fitiavana izao. Ny fiombonanay ny ampifaliana, fanomezana ampifaliana ary izay azahoana koa mbola manome azona manatanteraka ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny sorabola miditra ho an'ny asan'ny fiangonana izay rehetra azo eo amin'ny bazary fitiavana. Ny fotoana dia sabotsy 17 Desambra manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 2 ora antoandro. Afaka
miaingany any tokantranontsika isika dia misakafo maraina amin'ny bazary fitiavana ary tsy hiala raha tsy avy misakafo atoandro sy mietsena izay everintsika ilayntsika ary eritrerintsika koa fanomezana ho an'ny hafa manodidina antsika. Misy fomba ny fiarahamonina anankiray any atsimo ny zatovolahy dia tsy mba mitondra arina rehefa etsena, tsy mitondra vola koa ary fa inona no entiny? Figo apetraka eto amin'ity loha ity. Inona ny antony? Ilazana amin'ny olona any an-tsena fa zatovolahy maniry anatokantrano izy, te hanambady izy, sina figo eto. Mety maro aminareo nahaka any atsimo mahita an'izany. Dia izay re ny hafatra ho antsika na dia noho izay antony anankiray izay koa dia azonao andehananao amin'ny bazary fitiavana. Tsy manao ny tovolahy hoe mba asio figo koa eto fa na tsy hitondra na inona ianao, mety tsy afaka etsena ianao, fa ndesika hiara iainan'ilay hoe fiombonanaina ampifaliany. Raha vazo mitovy ihany ve pita rano? Fa misy mepita rano ihany ny sasany. Eny ary havana. Ny faharoa dia ny 5 Desambra. Alahady ankalazantsika an'Andriamanitra fahatsiarovana nateran'i Jesosy Kristy io Krismasy sady alahady farany amin'ny taona koa. Araka ny fandaharana asan'ny fiangonana dia misy ilay atao hoe valopy kitapon'i Jesosy anlorantsika fanomezana ho an'i Jesosy izay efa nizaraina tamintsika herinandro maromaro lasa izay. Averintsika amin'ny Krismasy io fanomezana ho an'i Jesosy, mbola hoentimanana ny asan'ny fiangonana. Fa misy koa fandaharana asantsika isaky ny alahady farany amin'ny taona izay mifanindry amin'ny Krismasy amin'ity taona ity. Io alahady farany amin'ny taona io Krismasy zany amin'ity taona ity antsointsika hoe alahadin'ny fahasoavana izay ijoroantsika ho vavolombelona anehoantsika ny fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana nampifahasoavana natolony antsika nandava-taona 2024. Koa izy ao anatin'ny asa vavolombelona fandresena lahatra antsika hanavao fanoloran-tena ary anamarika fanomezana ho fisaoran'Andriamanitra koa noho ny fahasoavana tsy hain'ny vavatonona natolony ho antsika. Dia tsy afangaro ry havana na atambatra ny hoe fanomezana ho an'i Jesosy sy ilay fandraisana anjara fankasitrahana ny tompo noho ny fahasoavana. Tena samy hafa izany. Miomana dian'izao ny amin'ny fanomezana ho an'i Jesosy ary azatonona ny anamarika fankasitrahana ny tompo noho ny fahasoavana nomeny ao anatin'ny alahady ny fahasoavana 5 Desambra. Ny tompo ny anafihery antsika azontsika mandray anjara arak'izay fanomezana natolony antsika koa andreny asa ireny. Mitsangana ry havana andray ny hafatra sy ny tsodrano. Izao no hafatra ho antsika nanatrika izao asa sy fampaherezana izao. Voasoratra hoe: indro avy vainganao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Indro avy vainganao tano mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra. Ho tanterahan'ny tompo aminareo ane ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany. Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka dia aoko harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy mpanjakantsika. Amen.
ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.